Sady ny ainako ny herisetra ara-batana no ny ainako ny herisetra ara-tsaina. Izany hoe tao anatin'ny tokantrano koa zany dia nisy fiafiana tsy maintsy natao. Ny fiafiana tsy maintsy natao zany hoe natratry ny herisetra ianao, natratry ny hitsakitsaka ianao, natratry ny fanambaniana ianao, izay ny ainany tena daholo zany rehetra zany dia miezaka miaritra ao satria mbola misy koa moa ilay fiteny malagasy hoe ny tokantrano fiafiana. Taona zao teo amin'ny 2061 ny voarainay dia eo amin'ny 75% amin'izao resaka hoe violence conjugale sy ny violence basée sur le genre.